Zazalakely miisa 520 no vita soavana vao be tetsaka robato ny maraina ny asapotsy 520 jona 420 tanjona amin'izany ny fanampiana ireo iray aman-dreny eto Akarobato. Eto amin'ny Akarobato amin'ny andro iriny mana maivana ny fasahiranan'ny ray aman-dreny tsirairay nasiana natao gratuit ilay izy nasiana nomena malabary sy kilalao kely ny ankizy. Naraka zany fampifanana anglais izay atao English club ao Ifary. Dia misy tonoana baolina indray ao Matonandriana Sabotsy sy 22, 23 izay atao eny amin'ny Abibo tonoa baolina mafy. Fokotany miisa 7 ao amin'ny commune Akarobato dia nisitraka izany avokoa. Mbola hitohy amin'ny fampiofanana arak'asa ihany koa izao hetsika izao. Ao anatin'ny programa nasan'ny association FM moa izy ity ary misitraka izany ireo fokotany 7 eto amin'ny commune Akarobato. Noho izany dia etoana mifisaorana ho anareo rehetra izay nanoa na akaiky na lavitra. Ny afatry ny dokotera miandraikitry ny ahasoavana teto dia tokony hisy ny fiofanana mialoha ataon'ireo ray aman-dreny mialohan'ny ny anaovana didipoitra. Rehefa tenenina ilay ray aman-dreny hoe mba sotosotrona lalaovina mialoha ilay bibitikely bakely fa indray misy fahasarotana izy rehefa mpamoasana an'ilay izy zany dia misy fahasarotana kely dia na le asa ela le zaza mijaly satria hoe elaela izay koa sahirana fa raha misy an'izay zavatra izay ampimanina mialoha ilay olona. Zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny ny fahavitany ny ahasoavan'ny zanany tahaka izao. Betsaka dia mirahasoa anazy dia tonga amin'ny tanjony ireny. Ihany raha afaka amin'izay mba tsy misahirana ilay vola aloha fa satria betsaka amin'ny fiaraha-miasa.